dinio aho Andriamanitra ary fantaro ny foko, izaho toetra ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Miarabantsika ary namako malala amin'ity fionantsika ity. Kopakopa-tana no antsika any amin'ny toerana maro isan-karazana samy hafa izay misy antsika. Fa ny zavatra fantatra dia maro nareo manaraka ny fandarana misaotra antsika rehetra. Kristy mameno ny saintsika manontolo. Zany ny loha hevitra androany. Salamo 7:30 andininy fa 7:20 sy ny 4:20. Zao ny ambaran'ny mpanao salamo, Davida mpanao salamo. Dinio aho Andriamanitra o, fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro. Izaho na misy lalana mampahory ato anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Jehova o, fantaro ny foko, fantaro ny fisainako. Jereo raha misy zavatra tsy araka ny sitraponao ato anatiko, ongody zany dia tario amin'ny lalana izay tianao makany amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany, akambana miezaka izay vitantsika no ahafahantsika mahazo ny fandresena. Fahasoavan'Andriamanitra, larona miezaka ataontsika. Inona moa ilay fahasoavan'Andriamanitra? Ny famonjena nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay ilay fahasoavana tsy antolona antsika. Ary inona ny ezaka ataontsika? Ilay ezaka ataontsika dia izao, manaiky fotsiny ho tarian'Andriamanitra. Manaiky ho tarian'Andriamanitra. Izay no azoina ny fandresena. Raha ny maty Kristy hamonjy antsika, nanome antsika ilay fahasoavana, kanefa tsy manaiky ho tariana isika, dia tsy misy akony amintsika ny famonjen'Andriamanitra. So nefa ny mampalahelo, vitsy dia vitsy ny olombelona manaiky amin'ny fony manontolo, fa tena tafalatsaka lalina ao anatin'ny faharatsiana ary manohitra an'Andriamanitra ny fomba mampanaony. Vitsy dia vitsy ny mahatsapa an'izany. Indraindray dia larona amin'ny fisehoana ivelany ny fanompona an'Andriamanitra, fa ny akabetsahany fiainana ray manontolo dia fanalam-baraka ny anaran'Andriamanitra. Rehefa tsy fehezy ny fanan'Andriamanitra ny vatantsika sy ny fanahintsika, dia volavolain'ny Satana ho arak'izay tiany Satana, ary dia tafalatsaka ao anatin'ny fandrika mangotanatana isika. Ny saina rehetra eo ambany vahony Satana dia hovainy ho zavatry nofo no lehibe indrindra. Manohitra amin'ny vantana an'Andriamanitra izy, ary amin'ny fironany rehetra sy ny fiainany rehetra dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny safidiny sy ny asany, ny toetra, ny fiainany dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay zavatra tian'Andriamanitra sy akasitrahana dia tsy tiany, fa izay halan'Andriamanitra dia ny fafinaretany izao tontolo izao, ny fafinaretany nofo, izany no tena ankamamina. Raha tsy mitoetra ao am-pontsika Kristy dia hameno ny fisainantsika manontolo ny fomba ratsy ny Satana. Ahoana ny atao zany? Hameno ny fisainantsika Kristy. Angatao Kristy mba izy no hitari-dalana antsika. Jesosy sy ny fitiavany no anadio antsika, anadio ny fisainantsika farany lalina indrindra, ary hifantoka any amin'ny Kristy ny fitiavantsika ambony indrindra. Izy no fanantenantsika, izy no andrandraintsika amin'ny fiainantsika, ary Kristy no zavadrehetra ho antsika. Ny mivelona amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra eto amin'ity fiainana ity, manantena sy tia ny fisehoany, izany no fifaliany ny fanahy ambony indrindra. Ireo izay manazatra ny sainy iravoravo amin'ny zavatra ara-panahy dia ho azo afindra ho any an-danitra. Averiko indray mandeha, ireo manazatra ny sainy ho tia ny zavatra ara-panahy, ireo ihany no azo afindra makany an-danitra, ka tsy hahafaty azy, tsy hampijaly azy izay fara-fahadiran'ovana eto ambonin'ny tany, fa ho lehibe ho azy ny voninahitran'Andriamanitra ho deraina isan'andro. Kristy mameno ny fiainantsika manontolo. Zany ny tanjona ho tanteraka aminao, zany ho tanteraka amiko, tanteraka amintsika rehetra. Amen. Dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao zahay, lalina ny fitiavanao, mavesa-danja ny afatra, mafonja ny afatra ampitainao aminay. Kristy aoka hivelona ty amponay isan'andro ianao.
aoka ianao no fiainanay manontolo, ny fahalebiazanao, ianao ray manontolo no fiainanay. Ho tiany zava-panahy zay ka ho azo ofindra ho any amin'ilay mandrakizay mandrakizay. Tanterao aminay zany no ny anaranao Jesosy, ilay manana ny fahefana rehetra. Amen.